Miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirana vehivavy handray vahiny vehivavy malagasy anankiray indray antsika androany nomen-janahary Valirina. Malagasy izy lehibe tany Madagasikara, soamantsara mihitsy fa amin'izao fotoana izao izy any Alemana mianatra teolojia izy tany amin'ny Institut Ecumenica, izany hoe ny ekumenisma moa zany ho antsika izay tsy kristianina dia hoe tsy misy anarana fiangonana manokana zany fa mitambatra ao daholo rehefa fiangonana kristianina. Tany a Suisse, tany a Beauvais zany izy nianatra an'izay teolojia ekumenika izay dia avy eo izy nanao master en théologie tany amin'ny faculté de théologie tany a Mayence sy Francfort any Alemana. Tena hoe any amin'ny foibe tanànan'ny Lutera mihitsy zany amintsika protestanta dia tena hoe zava-dehibe izay miarahaba anao Valirina, tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirana vehivavy dia misaotra betsaka anao nanaiky vahiny hizara ny lalana ny zoranao efa mamaraparana ny fianarana, efa miomankomana hatao ordination pasteur any Alemana. Atolotra anao ny fitenenana amidi-pitina nazava hoe iza moa anao mba ampafantaro ny mpiaino sy ny mpijery atsika. Misaotra indrindra miarahaba daholo ihany koa dia misaotra tamin'ny fanasana hoe ho vahiny tato amin'ny fandaharana. Iza moa zany sarotra be ilay mamaly an'ilay fanontaniana. Valirina no fiantsonana izay no hoe anarana prénom justika amin'ny teny en français. Nomen-janahary no hoe nom de famille. Izay no mahazatra ny fiantsonana hoe nomen-janahary Valirina na Valirina. Fiantsonana amin'ny andavanandro moa izany dia Valirina. Teraka tany Lopary Lopary Vangaindrano izany aty Matsinanana dia na lehibe anahako tao a Université Tosika ho an'izay tsy mahafantatra any amin'ny RN route nationale any amin'ny RN1 amin'ny lalana makany Aridimamy, efa tanàna lehibe izay. Nianatra ako tao amin'ny sekoly Fomasin'i Jesoa, sekoly katolika natramin'ny troisième moa izany. Dia ny secondaire hatramin'ny terminale ako tany Aridimamy, tany katolika nianatra nanao bac. Dia avy eo vita ny fianarana bac moa izany dia nianatra nanao étude germanique tany Ankatso hatramin'ny 2010, 2009, 2010 tadidiko tsara ialako tsiny. Dia vita ny fianarana, navita ny maîtrise teny Ankatso ako dia nahazo vatom-pianarana moa nankatỳ Alemana nianatra nanao fianarana isan-karazany. Izao folo taona aty aoriana andalana ho pasitera. Izay angamba aloha no azoko ambara. Misaotra anao ny zaran'izay. Isan'ny mahaliana ny malagasy maro moa zany hoe ahoana no nataonareo nahita an'izany vatsim-pianarana tany Alemana zany. Afaka mba zarazarainao misimisy kokoa ve miaraka amin'ilay hoe dingam-pampianarana izay nataonao koa rehefa tonga tany. Nazahoana vatsim-pianarana nakatỳ Alemana. Araka ny teneniko teo hoe ny teny Ankatso ako tao amin'ny étude germanique no tao amin'ny lettres, ny faculté des lettres misy ny étude germanique tao no nianatra. Dia eo misy ny bourse makatỳ Alemana ho an'ny meilleur. Tsy manahirana anahy no miteny an'izay. Dia nandefa ny candidature ako betsaka ihany koa moa mpiara-mianatra tamin'izany fotoana hoe nandefa candidature. Dia tamin'ny promotion ako firy dimy ngamba izay na enina no hoe nahazo bourse nakatỳ Alemana, préparation de fin d'études, ny amin'ny hoe fanaovana ny travail de maîtrise zany, na fanaovana recherche. Dia tamin'iny no hoe nandehanako taty Alemana voalohany namita ny fianarana 6 mois ilay bourse tamin'izay fotoana izay. Satria ny tena moa efa hoe intéressé amin'ny resaka théologie, efa hoe intéressé amin'ny resaka fahampona sy ny hoe
ny fahafantarana hoe taty Alemaina no nisy ny resaka ny hoe réforme dia io no efa hoe tamin'ilay enim-bolana voalohan'ny nazahoana an'ilay vatom-pianarana dia tamin'io no efa nahita hoe izao ny zavatra misy aty Alemaina, izao ny zavatra afaka atao. Dia efa nanantona ihany koa taty tamin'ny ny aumônier protestant amin'ny université hoe zareo koa izany manampy hoe intéressé zareo hoe olona avy any Madagasikara fampiresaka sy mifanakalo hevitra eo moa dia zareo koa nefa hoe manoro lalana hoe izao ny afaka atao. Dia rehefa niverina tany Madagasikara moa za vita ny 6 mois an'ilay séparation des fins d'études dia vita ny soutenance tany Madagasikara dia nalefa ny candidature nakaty Alemaina hoe resaka fianarana hoe makany amin'ny théologie. Zay zany hoe ny faharoa nandehanako taty Alemaina hoe resaka fianarana théologie rehefa vita ny maîtrise teny Ankatso. Wow. Lehibe ianao nitombo tamina fiangonana any Madagasikara, fantatrao tsara hoe tsy manao ordination vehivavy nefa lasa nianatra teolojia ianao inona zany ny tanjonanao tao amin'izay? Inona ny programanao niditra tany Ankatso aloha nianatra an'ilay langue allemande germanika ilay fiteny allemand zany dia ahoana no nahatonga an'ilay fianarana langue tany Ankatso nivadika fianarana teolojia indray rehefa avy eo taty aoriana afaka mazava? Tantara lava be fa ohatra hoe tanteraka eto daholo satria ary niteneniko teo hoe tany amin'ny fianarana katolika tany amin'ny sekoly katolika nianatra dia tany misy ny masera sy ny tariny moa taroko hoe sœur Victorine mpampianatra anay izy tamin'ny T2 tamin'ny 10e izy ny sœur anay tamin'ny kilasinay. Dia rehefa ny ampianarana moa dia misy an'ilay fanontaniana hoe inona ny profession envisagée zay ilay tenazy any ampianarana dia tamin'izay T2 zay aho nefa nisoratako hoe hanao master tamin'izany mbola tsy fantatra hoe katolika protestant va ianao fotsiny mandeha mianatra dia mahafinaritra sœur Victorine dia mba manao sœur Victorine ahako izany rehefa lehibe. Dia sœur Victorine moa izany dia niteny hoe tsy mety izany satria ianao protestant. Tsy takatry ny saiko mihitsy izany rehefa T2 tsy haiko hoe firy taona tamin'izany. Fa ilay hoe ilay atao an-tombo dia efa tao foana nanomboka tamin'izay T2 izay. Dia avy eo taty aoriana miala tsiny fa tsy tadidiko tsara daholo ny détail. Niteneniko teo hoe izay mipetraka tao Mersetosika ariko ny lehibe dia ny ray aman-dreniko tamin'ny Luterana. Dia ny teo Mersetosika tamin'izany fotoana tsisy fiangonana Luterana. Dia ny ray aman-dreniko miaraka amin'ny olona betsaka teo Mersetosika ny hoe andaotsika hanangana fiangonana Luterana. Dia natao ny fiaraha-mivavaka dia ny hoe isa-tokantrano na ohatra manao lapalapa sy ny ohatr'izany. Dia tamin'io fotoana io ny hoe ndraikitra tamin'ny tao am-piangonana mampianatra sekoly alahady ny chorale mamaky teny sy ny ohatr'izany. Tena hoe nahafinaritra anako ilay izy ohatra tonga ny katekista ny ray aman-dreny katekista mamangy dia hoe miaraka aminazy mandeha mamangy any amin'izay toerana hoe hovangina manao tafika masina sy ny ohatr'izany tena hoe nafanafotra amin'ireny ary dia tena masaka tao an-tsaiko hoe tao an-tsaiko ihany fa tena hoe lasaka lala tao am-poko hoe za hanao pastera rehefa lehibe. Teneniko any dadako mama hoe hanao pastera dia hoe mety satria isika Luterana sy ny ohatr'izay dia tsy afaka hoe manao pastora ianao fa afaka manao ramatoa ianao. Tadidinao ve firy taona anao tamin'izay ilay nanomboka izay faniriana te-hanao pasteur izay? 96 na 97. Tamin'ny satria tsy haiko hoe oviana nanomboka ialako tsiny tsy tadidiko tsara hoe oviana ny fiaraha-mivavaka tao Mersetosika nanomboka fa tena hoe tamin'io fanombohan'ny fiaraha-mivavaka io ny hoe ilay isak'alahady izany hoe mivory mandamina hoe ny salon avadika ho lasa trano fiangonana miaraka ny hoe bon
ny hoe ny mpandiana asorona aloha ny hoe manomana an'ilay tany ho lasa fiangonana. Ny hoe izy manao ny vakteny sy ny ohatr'izany e. Tena hoe nahafinaritra anahako hoe ny zavatra hoe tena hoe mankatra ao am-poko hoe ity ny zavatra tiako atao ity ny tiako atao. Dia efa noteny teo ny ray aman-dreny moa tena hoe tsy afaka tsy manao ordination vehivavy ny fiangonana loterana fa ianao afaka manao mpiandry na manao diakona na vadina pastora. Izany tao am-poko moa izany dia hoe hanao karikera ihany na dia teo azy izany. Ilay fanontanianao voalohany, ilay fanontanianao nahatonga an'izay moa ilay hoe ahoana no nahatonga ny fianarana allemand teny Atsaroko no lasa fianarana teolojia aty Atsaroko. Tao am-poko io hoe hanao pasteur tsy possible. Possible izany tiako atao hoe miasa ny profession envisagée izany lasa hoe pasteur nefa ny tsy afaka. Fa ny alternative moa izany dia hoe vadina pastora. Dia izay izany lasa profession envisagée. Dia za moa tany amin'ny sekoly katolika tany Arivomamo nianatra dia tany misy ny langue étrangère misy allemand tao. Dia nanao allemand fotsiny tsotra izao satria io izany occasion hoe ahafahana mianatra allemand dia nanao allemand tany Arivomamo. Dia meilleur élève tamin'ny allemand tamin'ny langue allemande tany dia na dictionnaire izay satria io izany avy any amin'ny ambassade satria ny ambassade izany miencouragé amin'ny mpianatra hoe hanatra allemand ny ohatr'izany dia nahazona dictionnaire ako. Dia tamin'ny première terminale iny nahatonga anahy hoe satria izany meilleur élève amin'ny allemand tany Arivomamo baka zara raha afaka baka sika satria tsy vonona no afaka baka satria izany filazan'ny olona dia hoe sarotra be izaho manala baka izany ianao tsy afaka hoe vao manala voalohany dia ho afaka. Dia lasa hoe iny izany mino an'iny ahako dia tsy niezaka miala tsiny dada sy mama fa saika nandany écolage dia tsy niezaka izany satria hoe tsy ho afaka ianao. Dia hoe amin'ny herintaona vao hiezaka. Dia mandeha mianatra manaraka ny cours manao devoir manao ny examen sy ny tariny kay afaka baka tsika ny olana passable ianao tsy afaka mifidy ny matière ny filière tiana ho atao rehefa eny Ankatso nefa ny hoe amin'ny erin'ny fianarana hoe ianao afaka CRD ako hoe afaka mahazo baka CRD ve ianao dia hiverina aka CRT fa hiverina aka CRA sy volan'ny ray aman-dreny koa tsy hoe rofina mibikaka hoe andeha hiverina hianatra mahay-taona izay hoe okay. Satria izany ny allemand tsara science koa tsara ny noty nefa mila matematika sy fizika angamba ny raha tsy diso koa matematika sy fizika tsy miteneniko hoe tena nahoana ilay noty tamin'izany fotoana. Dia lasa izany nanao allemand teny Ankatso hoe lettre no atao satria raha ohatra hoe hanao vadina pasteur ako dia hoe mila ako éduquer mila hoe afaka mifanerasera amin'ny olona rehetrarehetra. Ny fiangonantsika manana partenariat manana jumelage amin'ny fiangonana erak'izao tontolo izao dia hoe mila hainao izany zavatra izany raha ohatra ianao tsy hanao vadina pastora. Hanao allemand teny Ankatso dia hoe mila fotsiny manao ny tsara indrindra foana. Tariny ilaina iarahako na tamin'ny licence na tamin'ny maîtrise. Tamin'ny maîtrise moa izany nahazo bourse nakatry Allemagne dia nanao ny recherche ny fin d'études. Dia vita ny maîtrise dia niverina nakatry indray. Tamin'ny ilay niverina nakatry Allemagne izany tena azahoako bourse eritaona ilay bourse tamin'izany resaka satria izany mifaniriako mbola teo foana mifaniriako tsy niala mihitsy hoe hiasa ho an'Andriamanitra, hiasa ho an'ny fiangonana. Tsy hoe rehefa weekend ihany vao ho any am-piangonana hoe izay ilay asako e. Dia nieritreretiko izany hoe okay, inona ny zavatra azonao ianarana ahafahanao manao ny asan'ny tompo en qualité sy hoe atao tsara ny asan'ny tompo.
dia tamin'ilay izaho nanao recherche de fin d'études taty moa izany dia hitako hoe rehefa misy karazana filière aty Allemagne ahafahanao hoe miasa ao amin'ny fiangonana, resaka diaconie, resaka pédagogie de la religion, lasa hoe mpampianatra prof de religion izany ianao any amin'ny sekoly. Misy isan-karazany dia ilay resaka ny pédagogie de la religion sy ny diaconie no intéressé anahako. Satria izany raha ohatra hoe manana raha ohatra hoe haiko ireo zavatra eo raha ohatra hoe ataoko ilay fianarana dia haiko mampiasa an'io, afaka manompo tsara ako amin'ny fiangonana dia hoentin'ny vadiko sy hoentinay roa izany. Dia ilay bourse herintaona dia avy nahafinaritra ilay fianarana satria hoe ela ka afaka mianatra teolojia, tena hoe nianatra dia tsara ny noty. Dia misy moa ny évaluation rehefa hoe akaiky ho vita ny bourse, ho vita ny fotoanan'ilay bourse dia misy ny évaluation dia zareo miteny hoe mbola intéressé ve ianao mbola manohy, bien sûr dia mbola nanohy dia nahazo herintaona toy an'ilay herintaona voalohany. Dia hitany am-pianarana ihany koa hoe hitan-jareo ny effort dia zareo koa mbola tena naprisika hoe tao les licences dia tana moa izany les licences dia vita les licences dia nahita lalana hafa indray anaovana master dia nanao master ako fa ny resaka ecuménisme sy ny resaka interreligieux dialogue interreligieux dia vita iny nandritra n'iny fotoana nianarana nanaovako an'iny master iny nahitana indray ny lalana hoe misy ny possibilité ahafahana makany Suisse dia nakany Suisse indray dia rehefa vita moa izany ny fianarana master iny dia tsy maintsy miasa satria ny taona mandroso ny expérience tsy maintsy ny zavatra ianarana galana expérience aloha ahitana hoe ay ve ilay zavatra nianarana dia miasa ako dia nandritran'ny hoe miasa moa izany hoe nanambady sy niteraka sy ny tariny hoe ny fiainana mandeha dia mbola tsy nianatra teolojia ako eo dia tamin'ny teraka ny zanako fahatelo ako tamin'ny corona tamin'ny 2020 dia ny hoe zavatra hoe na tsara ny corona ho ana personnel dia hoe betsaka ny cours tany amin'ny université online daholo lasa tsy mila hoe makany am-pianarana ianao fa afaka ao an-trano dia efa mandeha ny cours dia mandeha izany devoir sy ny tariny. Dia tamin'ny fotoana io koa nisy programmana master théologie protestante dia io dia nanapa-kevitra hoe izany hoe alao atao ity fa izao misy fotoana ahafahana manao an'ilay fianarana mba misy mba hoe koa hoe tsy hitaiza fotsiny ao an-trano fa mba hoe misy zavatra hoe mba mahafaly anao koa izany ankoatran'ny hoe mitaiza sy mikarakara tokantrano satria tamin'ny fotoanan'ny corona ireny tsinona taty tena hoe tsy afaka mivoaka ianao tsisy ninona tsy afaka hoe tena sarotra ilay fiainana tamin'ny fotoanan'ny corona dia hoe manao an'ilay fianarana izany mba distraction raha misy hoe ilay fianarana distraction sy mba hoe mahafalifaly anao mba misy hoe programa ny fiainana andavanandro fa tsy hoe fotsiny hoe hifody sy ny tariny dia vita fianarana tany 2022 dia manao ny pratika amin'izao. Ie, naveriverinao teo hoe programa izany satria tsy afaka hanao pasteur tany Madagasikara dia hoe hanambady pasteur. Rehefa tonga tany Alemana ve ianao nanambady pasteur izany satria efa tsy voatery handalo amin'izay intsony. Tsy nanambady pasteur ny vadiko fa teolojiana. Izany hoe tena ilay hoe mba ahafahanao hanao an'ilay asan'Andriamanitra ihany izany nahatonga anao nieritreritra ilay hoe lalana ilay manambady pasteur fa finalement tsy pasteur ilay ray-janakareo amin'izao. Saotra ny zaran'izay ararotina ihany
tsy isan'andro izay no mahita vahiny nianatra teolojia tany Alemana. Mazava ho azy zany Alemana zany vao miresaka Alemana, Wittenberg, tany Lotera niteraka tao ny nipoiran'ny teolojia Lotera. Azonao mbazavaina aminay ve hoe ohatraohatra ny ahoana ny fiangonana protestanta na luterana any Alemana amin'izao, mba ararotina kely alohan'ny hizarantsika ny hafatra izay atolotra ho an'ny vehivavy malagasy izay manaraka antsika eto. Ahoana fiangonana ty? Fiangonana ty Allemagne. Ny azoko tenena raha ohatra hoe comparena amin'ny fiangonana luterana any Madagasikara, ny liturgie tena hoe mitovy tsisy valaka, tena hoe mitovy tsisy valaka. Liturgie atsika arany mbola akaiky kokoa amin'ny liturgie nataon'ny Lotera noho ny liturgie ampiasan'ny fiangonana aty. Ny amin'ny fiangonana misy anahako amin'izao, amin'ny fiangonana anaovako ny fiompanana amin'izao, zareo tena hoe manaja be amin'ny liturgie, dia mitovy be amin'ny liturgie antsika any Madagasikara. Miala tsiny amin'ny chef chœur-ko rehetrarehetra hatramin'izay, za mbola tsy mahay mamaky solfata, dia ny aty ny ampiasan'zareo solfège ny nanaovana ny liturgie. Dia za koa nefa tsy mahay mamaky an'iny, fa haiko daholo ny liturgie any Madagasikara, dia afaka manao an'ilay liturgie aty ako na dia tsy mahay mamaky solfège ary. Dia ny amin'ny lafiny zany dia tena hoe mitovy tsisy valaka raha ohatra hoe miditra ny fiangonana aty ianao dia hainao daholo inona ny zavatra ataon'zareo io, na dia hoe tsy micomprendre na dia hoe tsy azonao ary ny teny alemana, dia fantatrao hoe ny fanombohana izany, famelan-keloka izany, ny fanomanana ny fanasany tompo izany, iny izany tena hoe mitovy tsisy valaka. Na tamin'izaho vao tonga voalohany taty ary dia tena hoe tena gaga ianao hoe azonao daholo ny zavatra eny, na dia hoe tsy azonao ary ny zavatra teneny, fa hoe tena hoe azonao ny eo. Iny amin'ny hoe ny resaka liturgique. Betsaka be koa ny hiratsika ny hira ampiasantsika amin'ny FFPM no hirana aty. Dia rehefa mandeha ireny hira hira teny gasy dia gasy foana no ataoko, satria mba occasion fa hoe mihira teny gasy io zany. Ny ankoatran'izay ny aty ny fiangonana aty nefa tsy fantatry raha malala hoe miembotra izay ny teny aty azy, tsy betsaka ny olona mivavaka, ny olona antitra no mivavaka, ny ohatr'izany. Ie, dia tena izany mihitsy. Raha ohatra izao izaho izao ao amin'ny toeran'ny fitandremana misy amin'izao miezaka hoe ahoana ny teny an'izay, miezaka hoe misarika ny ray aman-dreny sy ny zaza hoe manao fotoam-pivavahana manokana ho amin'ny famille, ankoatran'ilay fotoana liturgique normal isan-kalahady, hoe isan-kalahady, dia manao fotoana izay hoe indray isam-bolana tena hoe spesiala ho amin'ny famille, miaraka amin'ny ekizy madinika, miaraka amin'ny tanora, mba ahafahana ihany koa hoe mitoro ho an'ireo olona ireo, satria ny ankamaroan'zareo tsy afaka ny hoe mandeha rehefa alahady, na koa ohatra hoe sarotra ny mitondra an'ilay zazakely. Tsy azontsika saina mihitsy hoe ahoana ny hoe sarotra anazy, satria ilay kolontsaina ilay izy, na zaza any am-piangonana arany lasa hoe ohatran'ny hoe stéréotype ilay izy, fa exemple concret ihany koa anefa hoe efa misy tomany ohatra ny zaza dia mitodika daholo ny ray fiangonana, dia tonga dia stressé be le mama dia mitondra an'ilay zaza mivoaka. Iny resaka iny stress ngeza be iny zany lasa mistressé an'ilay ray aman-dreny, dia tsy ho any am-piangonana zareo, dia lasa hoe tsy makany am-piangonana zareo, satria possible hoe hitomany ilay zaza dia ny olona ray fiangonana andeha ohatran'ny hoe amin'ny antsinanao, ohatran'ny hoe mijery hoe ndana mivoaka fa inona raha nataonao ary. Exemple concret izay. Dia izay mahatonga ilay hoe lasa ilay hoe olona antitra ny ankamaroan'ilay makany am-piangonana, eo koa no ilay hoe ilay olona antitra no manam-potoana, dia ilay olona tanora tiana ny andro alahady ny tena mba hoe fialan'ny sasatra, satria tena miasa hoe latsinainy ka hatramin'ny sabotsy, dia tena hoe tsisy fotoana hoe ialana sasatra.
dia hoe lasa hoe miala sasatra ny olona amin'ilay lahady zany dia koa mahatonga anay hoe mba indray isam-bolana zany misy fotoana natokana ho anareo amin'ny 1 ambin'ny 10 tsy amin'ny 1 ambin'ny 10 ngava dia fiangonana ohatr'izay nafahako manazava tsotsotra vetivety ny hoe ny fiangonana ty resaka hoe ny ordination ny thème anankiray antsika teto dia hoe mety efa normal be zany hoe ny ordination vehivavy tsisy manontany amikahako manokana zao no hoe intéressant satria hoe vahiny lasa pasteur amin'ny fiangonana loterana aty betsaka ny fiangonana aty ohatra hoe fiangonana à langue étrangère ohatra hoe ny Afrique de l'Ouest manana communauté zareo dia manana ny pasteurny zareo miaka-mazao ny pasteur ohatra hoe ny avy any Asie ny avy any Chine ny avy any Japon manana ny fiangonana zareo fa ny zareo nefany tsy zana fiangonan'ny synodam-paritany raha hoe comparena any amintsika dia betsaka zany ny pasteur aty vahiny fa tsy amin'ny synodam-paritany dia vitsy ny hoe vahiny lasa pasteur amin'ny fiangonan-dehibe moa zany fiteny antsika anazy dia ny amin'ny toerana misy anahy aty fa aty Halle aty amin'ny Allemagne de l'Est tena hoe vitsy kely tena hoe vitsy ny hoe vahiny mainty hoditra lasa pasteur amin'ny fiangonana allemand izay no hoe resaka spesifika amin'ny synodam-paritany misy anahako aty misy ny hoe vahiny fotsy hoditra somary betsaka par rapport amin'ny mainty hoditra tena vitsy tena vitsy izay no hoe resaka mahasarotra ny fiainana aty na resaka mahatonga ny mahasarotra kely ny fianarana any ankoatr'izay tsisy manontany hoe fa manino ianao vehivavy lasa pasteur aty ny fanontaniana dia hoe ay ianao vehivavy avy any Madagasikara lasa pasteur aty lasa hoe ny origine no fanontaniana fa tsy ny hoe vehivavy. Saotra anao ny zaran'izay. Zarainao teo moa zany efa tsy olana amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana intsony mihitsy ilay hoe vehivavy fa aminao manokana indray sady vady ianao renim-pianakaviana mananjanaka 3 nanao an'izany fianarana izany miomana amin'ilay asa pastora ahoana zany ny fiomananao sy ny fahavononanao manoloana an'izany andraikitra be lehibe izany izay moa no isan'ny mampatahotra ny vehivavy maro hoe ny ato an-trano efa tsy hita izay anaovana anazy ve dia mbola andeha hanampiasa anao pastera any am-piangonana koa azonao zaraina indray ve ny mahakasika anao manokana amin'ilay maha-renim-pianakaviananao. Yes, sarotra satria raha na ny aty koa arany hoe rehefa hoe manambady aman-janaka ianao dia normal hoe ny vehivavy ohatra hoe 50% fotsiny no miasa fa tsy 100% mba ahafahany mikarakara tokantrano mikarakara ny ankizy tsy hoe ahafahany raim-pianakaviana hoe mandeha miasa dia saorana ny tompo saorana ny fandrosoana fa efa misy koa efa efa mijoro ny vehivavy hoe za koa mba te-hanao an'ity zavatra ity dia satria tsika partenaire satria tsika vady ka mitovy zo mitovy ny zoantsika mampivady dia hoe fanampy hoe okay raha ohatra hoe tia ny zavatra tianao atao dia ezahantsika ny hahatanteraka an'iny apetraka amin'ny plan hoe zao sarotra fa azo atao afaka atao mieritreretiko kely teo hoe ny avantageny aty misy ny hoe crèche ny ohatr'izany koa alefany amin'ny crèche ny ankizy sy ny tariny kanefa ny avantage ohatra ny any Madagasikara zao tena hoe mitsiriritra moa hoe sarotra ny tena mitsiriritra fa tena hoe mitsiriritra ihany ny any Madagasikara ny olona manana mpanampy an-trano dia hoe na dia marary afa ny zaza na misy inona
fantatra hoe misy mpanampy ao an-trano afaka hoe manampy anao. Ny amin'ny tahako manokana aty tsisy rahavavy, tsisy hoe anadahy hoe atsoina kely atoloha dada atsoina nanendy hoe karakaran'izany, tsisy hoe mpanampy an-trano fa dia hoe ny mpivady no mijery sy ny hoe ny resaka crèche. Iny zany mila hoe prioritena hoe inona no importantsika amin'ity telotaona ity. Dia efa samy ahoana moa filaza anazy? Soroka miara-milanja. Dia efa soroka miara-milanja hoe ahavitana azy. Mankasitraka indrindra mizara n'izany tena hoe expérience pratika iainanao mihitsy moa izany ilay izy dia hijoroanao vavolombelona. Araka ny mahazatra eto amin'ny pejy inona ary izany ny hafatra mba hatolotrao indrindra ho an'ny vehivavy izay manaraka an'izao fampizarana izay ataontsika izao. Ny hafatra sarotra be ilay hoe hafatra, za moa tsy hoe olona feno fahendrena na hoe ohatr'izany fa hoe za zao valo amby telopolo taona tamin'ny janvier teo. Farafahakeliny 30 taona nipetraka tao am-poko ilay hoe za te hanao pasitera. Miafatra tiako ampitana amin'ny vehivavy hoe fa misy antso, fa maheno antso ny tompo ianao, na misy koa no milaza hoe tsindrinandrin'Andriamanitra, misy koa no milaza hoe nitokanako na hoe mivavaka dia naheno teny fanahy masina. Dia fikiro iny na inona ilay antso henonao dia fikiro iny. Tsy fantatsika mihitsy ny fitondran'Andriamanitra. Tena tsy fantatra hoe ahoana ny lalana hitondran'Andriamanitra tanteraka ny faniriany. 30 taona tsy nieritreeritra mihitsy hoe ho lasa pasitera, tao an-tsaiko mihitsy hoe ho lasa pasitera. Dia nefa amin'izao efa kely efa tazanina hoe amin'ny herintaona natao ny ordination. Fikiro dia anton'Andriamanitra henonao, dia tsindrinandrin'Andriamanitra, dia fikiro dia mahareta amin'ny fivavahana. Dia ny hafatra anankiray koa tena tiako ampitaina satria miainako manokana ilay izy tany Madagasikara mandeha amin'ny fikambanana amin'ny sampana isan-karazany. Misy ilay hoe fotoam-pivavahana alohan'ny anaovana répétition ohatra na fotoam-pivavahana hoe ilay fotoam-pivavahana fohy ohatra ny tentsika anazy koa. Mampirisika anareo vehivavy ahako hoe tahi mandray hoe izara tenin'Andriamanitra, toriteny fohy ozy ny fitentsika anazy, tahi satria finoko manokana raha napetraka Andriamanitra tao am-ponao iny tenin'Andriamanitra iny, raha misy zavatra tenenin'Andriamanitra hoe zao ny amin'ity tenin'Andriamanitra ity, dia raha finoko manokana dia hoe tian'Andriamanitra ho ampitanao amin'ny olona hafa iny, tsy ho anao manokana iny, fa ianao no nomen'Andriamanitra an'ilay teny dia ianao no irany izara. Dia sahi mpampianatra sekoly alahady na amin'ny sampana isan-karazany dia sahi mizara ny afaka ny voaray anao. Dia ny farany ny afatra tiako farany ampita dia hoe zavatra hoe hitako moa amin'izao satria mpanelibe kely ny tena tiako hoe valo amby 30 taona efa nahita zavatra nahita ny fiainana rehetrarehetra fa efa mba hoe ny zavatra hita. Raha misy zavatra manahirana anao hoe zavatra tena farany izay tsy tiako amin'ny kolontsaina malagasy, tsy mampanina aminy tena izay ilay hoe ny tokantrano tsy ahaka, hoe ny tokantrano tsy efiana, sy ny ohatr'izany. Tena betsaka ny vehivavy maty noho izay kolontsaina izay. Betsaka ny vehivavy miaritra ny seran'ny aina noho izay kolontsaina izay. Betsaka ny zazaka amboty noho izay kolontsaina izay. Izay mahatonga hoe isan'ny halako amin'ny kolontsaintsika izay. Betsaka ny kolontsaintsika ary betsaka ny tena hoe
tena hoe mitondra fiainana, mitondra fifaliana, mitondra fahombiazana. Fa iny anankiray iny mitondra fahafatesana sy fijaliana fotsiny. Tsy ho an'ilay vehivavy rehetra fa ho an'ny zanany ihany koa. Dia ny afatrako hoe raha misy zavatra iainanao ka hoe tena tsy zaka, ka ny hoe ny fanazavana ny hoe ny fanazavana azonao amin'ny fiarahamonina na hoe ny fanazavana omenao rehetra hoe ka ny tokantrano anie tsy afiana e, ka ny tokantrano anie tsy ahaka e. Dia mampirisika hoe raha misy olona atokisanao eo manodidina dia zarao hoe zao ny olana, tena hoe tena sarotra anie na dia hiteny fotsiny ary raha misy manontany hoe manao ahoana kinareo ao dia teneny hoe tena sarosarotra izy amin'izao fotoana izao. Efa teneny hoe sarosarotra izy amin'izao fotoana izao, fa aza miteny fotsiny dia salama ka milamina daholo ny rehetrarehetra. Rehefa tsy milamina ny rehetrarehetra dia teneny hoe tsy milamina izy amin'izao. Satria koa mba ahitany ny hafa hoe tsy milamina ny ao ka tonga an'izareo koa hoe manontany matetika. Raha misy olona koa miteny mizara aminao hoe tena tsy milamina amin'izao, dia aza mamela mosina fa mieno raha ohatra hoe misy afaka azonao atao dia manampy. Fa tsy fantatrao mihitsy hoe fiainana firy no voavonjinao. Tena hoe aravaky teny hoe fiainana firy no voavonjy raha ohatra hoe mihaino tsara isika, raha ohatra hoe mizaha isika. Inona ihany koa? Dobodoboka be foko mizara an'ilay izy teo. Ie, izay hoe raha misy olona atokisanao, mijereva hoe misy olona atokisanao hoe dia zarao hoe tena tsy mety amin'izao, tena tsy salama ako amin'izao. Raha misy miteny aminao hoe tsy salama ako amin'izao dia tena hoe ienohy tsara, manontany. Raha ohatra misy afaka azonao atao dia manampy. Betsaka ny aina very maina no ny fehezanteny anankiray iny hoe tokantrano tsy ahaka na hoe ny tokantrano tsy afiana. Dia tokony ho hisy izay. Tokony ho hisy izay. Mankasitraka indrindra tompoko, tena mafonja ny hafatra, tena mampahery ny fampizarana, ny tantaram-piainanao, tena hoe mijoro vavolombelona ny fisian'Andriamanitra miantso ny vehivavy dia mirary soa mba ho vita soamantsara ny pratika, ho tonga soamantsara ny ordinasiona, dia mba ho zaraintsika eto amin'ny pejy hoe vehivavy malagasy indray vita ordinasiona soamantsara any amin'ny fiangonana loterana any Alemana. Manararaotra ihany satria tonga tao an-tsaiko amin'ilay ianao niteny teo hoe tena sarotra tokoa antsika vehivavy malagasy, izany hoe mizara zava-manahirana izany. Eksperiansy anankiray-na vehivavy anankiroa taty andafy tsy antsika rery ilay vehivavy matahotra hiteny, satria ilay miteny koa misy arany mahavoapirofo mihitsy hoe vehivavy efa voaolana andeha hitory any amin'ny polisy dia mbola naolan'ilay polisy tao amin'ny birao polisy indray. Sarotra be izany ilay zava-misy iainantsika, nefa mila mifanampy antsika samy malagasy. Ilay zava-nisy taty ivelany tsy samy tory koa ilay vehivavy, dia mba ny fanampian'izy roa vavy izany, satria manao fasy ny tranony zareo. Dia izao ozy izy tamin'ilay vehivavy namany teo ampita hoe raha vao asiako lamba menamena kely ozy izy eo amin'ny varavarakeliko eo dia mba hatsohy ny polisy fa mba handaroka anay mianakavy indray, izay ilay vadiko ato an-trano ato. Izany hoe raha sarotra be amintsika ilay miteny, raha sarotra be amintsika ilay mitoroka, fampiarana an'ilay hafatra nampitainao teo. Be dia be ny teknika sy sistema azontsika ampiasana. Pastora Valonirina Rahateo zahay vehivavy izay mifampizara eto amin'ny pejy miezaka mandrakariva izany hoe misokatra ho antsika raha misy zavatra azontsika hifanampiana, indrindra samy vehivavy dia arak'ilay hafatra mafonja teo hoe tsy hifanomela mosina antsika, ndao hifanampy, ndao hifampizara. Fa tsy mora 30 taona be izao no nandalo amin'izany lalana natongavana amin'izany faniriana izany, tsy ho vita vetivety fa mila manomboka koa nefa antsika, fa tsy hiandry ny taranaka any afara na hiandry ny zavatra rehetra ilamina, fa amin'izao andro iainantsika izao no izay moa ny antony hifampizarana eto amin'ny pejy hoe mifampizara antsika. Sarotra ny lalana fa azo atao ny mifanampy sy mifampizara. Dia mankasitraka indrindra ho tanteraka soamantsara ny ordinasiona, dia mba tsy Valonirina intsony ny asaina eto amin'ny pejy amin'izany fotoana izany fa efa pasteur Valonirina.
mankasitraka. Tsotra betsaka.